Misy dor ala goavana any amin'ny faritra andrefana Etazonia. Velarantany mahery ny 100 hektara no may ao Los Angeles ary mponina manodidina 3 alina no tsy maintsy nafindra toerana vokatra izany. Tao amin'ny tanànany Pasifika Palizady feno vila amina tapitrisa dolara no niandohany afo ny omaly maraina. Feno setroka ny tanàna ary fotodrafitrasa maro no efa simba vokatra izany. Misimisy ihany moa ireo zavatra ho resantsika ato anatin'ity video ity. Famelohany zany aloha dia mbola toy ny mahazatra fona aboneny chaîne tsika ary asio j'aime ny video aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné ho ary ny chaîne tsika. Resaka ady amin'ny dortanety ndray no horesantsika voalohany ato anatin'ity video ity. Napetraka eny anivon'ny bureau-ny BNGRC ny CCOF ivontoerana entina andrindrana sy hanamafisana ny ady atao amin'ny dortanety sy ny dor ala. Isan'ny miara-miasa amin'izay ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny bureau national misahana ny fitantanana sy ny tandindondoza sy ny loza. Mifanometanana amin'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny faritra ny eny ifotony CCOF. Natao moa izany mba hanafianganana sy handrindrana ny fandraisana fepetra mahakasika ny trangan'afo izay miseho. Ao anatin'izany ny famonoana ny afo, ny fampiharana ny lalàna ary ny fanamafisana ny fisorohana ny afo sy ny fiarovana ny ala ihany koa. Zay moa ny mikasika aniny ady amin'ny dortanety iny. Rehefa voalazantsika ny mikasika an'izay dia andeha ary sika hiresaka an'ity manaraka ity. Ity anankiray izay asiantsika resaka ity moa dia resaka fitoriana, fikirakirana tambanjotra antserasera nitoriany antokas VM ny vondrona 24 heures mada. Nitory ny vondrona 24 heures mada teny amin'ny cybercriminalité na heloka anaba teny anosiny antokas VM noho ny publication nataony olona iray ao anatiny. Olona mpikambana ao amin'ny SVM efa maty no mbola voalaza fa mikitrika fanongana ampanjakana. Raha olona mpanao tambanjotra antserasera Facebook moa dia tsy misy tsy mahalala an'ity page ity. Be dia be ireo olona menimenina noho ny zavatra izay ataon'izy ireo sy ireo rehetra izay avoakany ity vondrona ity, indrindra ny page izy ireo. Ka ity nivoaka ny fitoriana ny antokas VM ity dia be dia be ny olona nanohana an'ity fitoriana ity ary be dia be ny olona falifaly raha vantany vao nahita fa nitory ny antokas VM. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika ny fitoriana ny vondrona 24 heures mada iny, ndeha ary sika hiresaka kely ny mikasika ny fambolena sy ny ireo mpamboly. Mpamboly 2,000 nahazo masomboly sy zesika avy amin'ny KMM. Tantsaha 2,000 tao taolagnaro no nahazo zesika sy masomboly avy amin'ny orinasa KMM. Laharam-pamehana ny fahavitantena ara-tsakafo hoy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny no antony izao fanahanana ny tantsaha izao. Ho fampiroboroboana ny fambolena lovain-jafy no tena tanjona hapetraky ny KMM. Tafiditra anatin'ny fandaharanasa any orinasa ihany koa ity hetsika ity. Na tiana na tsy tiana ary na ekena na tsy ekena dia anisan'ny zavatra tena ilaina moa izany resaka fahavitantena ara-tsakafo izany. Io moa dia araka izay fomba fitenin'ny mpanjaka Andrianampoinimerina izay manao hoe tsy manam-pahavaly aho afa-tsy ny mosary, nohon' izany dia fahavaloko ny mosary. Ankasitrana bevata iram-po heran-tsaina moa ity orinasa KMM ity izay niahy sy navita ny tsinjo ireo mpamboly sy ireo tantsaha. Ity anankiray ity indray kosa dia zavatra hita tao amin'ny page ny vice président du Sénat Nicolas Rabemananjara. Antananarivo 20 janoary 2024 fanambarana ny ombanan'ny vondrona antoko politika sy ny olona ary solombavambahoaka manohana ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny zavatra hita voalohany tao tamin'izany moa dia ny hoe tsy hanaiky ny fanakorontanana eto amin'ny firenena ireto vondrona politika
ireto ary manohana tanteraka ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena tsy iza moa izany fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izay tsy mitady afa-tsy ny famahanany olana ara-tsosialy hatrany. Nohon' izany moa dia nivondrona antoko politika sy ny loholona ary solombavam-bahoaka izay nanao fanambarana miaraka androany dia miantso ny mpitandro ny filaminana handray andraikitra manoloana ny finiavana hanakirontana ataon'ny mpanao politika sasany. Noho ny farany tamin'ity fanambarana ity moa dia ny hoe isan'ny manohana ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ny loholona izay notarihin'ny filoha lefitry ny anterimeran-doholona tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Fa ity anankiray izay ho resantsika ity indray dia resaka tranga mahatezitra ary tranga mahasositra tany amin'ny iny Andranoro commune Ambohibo iny moa no nisehoany ity tranga anankiray ity. Izy ity moa dia resaka ankizivavy 12 taona mpivarotra pakopako no fitahana aveo na olana izy efa dahy. Mivarotra mofo pakopako no anampiany ity ankizivavy 12 taona ity ny fianakaviany. Tamin'ny 5 janoary lasa teo anefa tao Andranoro commune Ambohibo dia nisy tovolahy iray nilaza fa hividy ny pakopako na midiny rehetra. Mody nolazainy fa an-trano avokoa ny vola Camilla Alena any. Raha vantany vao nare izany moa ity tovavy ity dia tamin'ny pahatsorana no nandehanany ilay ankizivavy anefa efa nisy 3 lahy ny andro tao amin'ny ilay trano. Ary tsy navelany izy ireo raha tsy nanamparana ny filandratsiny ity ankizivavy izay tsy ampy taona ity. Nametraka ny fitoriana ny ray aman-dreniny ary nanomboka ny fikarohana. Izany moa ny zava-nitranga teny koa dia zareo kely aminareo ato anatin'ity chaîne ity izay mpanaraka ny zava-misy sy ianareo rehetra izay liam-baovao. Ivadika kely any Mahajanga indray isika. Ity zavatra ho resantsika ity moa dia toy ny zavatra izay efa nozaraintsika tato anatin'ity chaîne ity ny andro omaly ny hoe esorina amin'ny trottoir ireo mpivarotra eny amoron-dalana. Raha vantany vao nivoaka moa ity fanesorana ny mpivarotra eny amin'ny trottoir ity dia namaly an'izany fanesorana izany moa ny solombavam-bahoaka any an-toerana tsy iza moa izany fa Afakandro Christian. Fa ny vaovao farany izay nivoaka amin'izao fotoana izao kosa dia ny hoe na ato indray ny fanesorana ireo mpivarotra eny amin'ny trottoir taorian'ny fifampiresahany izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra. Manoloana izany fiatona ny fanesorana ireo mpivarotra eny amin'ny trottoir izany moa dia nilaza ireo mpivarotra ny hoe nandresy izahay hoy ireo mpivarotra izay efa nidina andalambe ny androany. Izany moa ny zava-nisy tany Mahajanga, izany ny zavatra nandalo tany Mahajanga koa dia zareko foana satria izahay dia mizara ny zava-misy neza izany na ao Antananarivo na any Mahajanga ary ny province rehetra ao a Madagasikara ny zavatra rehetra mandalo dia zarainay ampitiavana foana. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia ankasitrana eram-po eran-tsaina ianareo navitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo gaby hoe tsao veloma.